Toy indray ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady 3 febroary amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 4 febroary taona 2022 amin'ny 9 maraina. Raha ny sary azo amin'ny zanabolana dia misy fikorontanana ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay amin'ny mevahana kokoa ny tsikony talio eto Madagasikara. Vokatry ny fisian'io fikorontanana ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika io dia tombanana iamafy ny rivotra any amin'iny morontsiraka afovoany andrefan'iny manodidina amin'ny 40 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora ny amafin'izay rivotra izay manomboka eo Besalampy hatrany Toliara. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo mahakasika ny amafin'ny rivotra amin'io amorontsiraka io. Etsakilan'izay ihany koa dia hiteraka alondrano izay fikorontanana ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay manodidina eo amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra sasany ny ahavon'ny onja manomboka eo Besalampy hatrany Toliara. Aherina heribe zany ny ranomasina amin'ny akapobeny koa entanina ny mpiandrika sy ny mpampiasan'ny ranomasina manomboka eo Besalampy hatrany Toliara mba tsy hivoaka endrika intsony aloha manomboka rahampitso mandra-pilamina tanteraka ity fikorontanana ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ity satria mikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina. Arao atsakany sandavan'ny foana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony mba hisorohana ny loza mety isy eo. Mivinany toetry ny andro amin'ny morontsiraka atsinanana tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy andrahoana mahalana ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Tratra 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany avaratra. Aty mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 2 metatra sasany. Tanjona angotsy hatrany Mahanoro. Anorana tandrifindrahoana vitsy ho avy andrefana na atsimon'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Aty mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 2 metatra sasany. Ananika 2 metatra any amin'ny tapany atsimo. Mahanoro hatrany Taolanaro. Anorana tandrifindrahoana mitsitokotoko ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Atratra 3 metatra indraindray. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Anorana tandrifindrahoana ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny akapobeny ka ho 20 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Aherin'ny ranomasina avy ny onja amididina ny 3 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana manomboka eo amin'ny tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboma. Anorana tandrifindrahoana mitsitokotoko ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny akapobeny ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Atratra 70 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Tanjona Ankaboma hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Anorana matevina indraindray ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Atratra 70 kilometatra isan'ora rehefa ao anaty oram-baratra. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Anorana tandrifindrahoana mety arankotroka ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ananika 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora rehefa manalavitra amin'ny morontsiraka. Aty mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra. Atratra 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra rehefa ao anaty orana. Ny amarana anazy eo Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Anorana tandrifindrahoana mahalana ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Aty mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra.